Iverina amin'ny tontolon'ny fambolena teo isika ho fanasarana ity sehatra iray ity dia misy ny tetikasa izay iarahan'ny ministeran'ny fambolena amin'ireo tantsamo ao amin'ny faritry Itasy ao. Mahatratra valo sandrika rovan'ny Tatsay izay mahazo tombontsoa amin'ny tetikasa BVPI, tetikasa iarahana ministeran'ny fambolena ao anivon'ny faritry Itasy. Andraikitra sahan'ireo Tatsay ny fiarovana ny tohadrano, ny tanimbary, ny voly ary ny fikojakojana ny tontolo iainana ihany koa. Efa nanomboka tamin'ny 2011 ty fanamboarana ty tanety ty dia sady fiarovana ny moron-drano tsy ho totofan'ny atsanga, faharoa manarakarak'izay sady iarovana ny tontolo iainana. Amin'ity taona 2013 ity kosa dia velaran-tany maherin'ny 100 hektara no ezahanao karakaraina ka ireo izay atahorana ho misy fahasombana ka mety hisy fiantraikany amin'ny tanimbary no tena atao laharam-pamehana. Ny fiarovana ny sandrika aty Itasy aloha zany dia azo lazaina zany tsy ampy ambambana fa miroso amin'ny tena hoe fiarovana tokoa ary hita mavitrika dia mavitrika ireo fikambanana izay miara-miasa amin'ny BVPI satria raha ny an'ity taona ity fotsiny zany dia efa mahatratratra ny amin'ny 100 hektara no atao ovolena zanakazo dia ao koa ny sasany ny fanaovana an'ilay voly ataontsika hoe miaro ny fotanina le hoe voly rakitra moa mahazatra antsika zany rehetrarehetra zany raha ny fiarovana ny sandrika aloha zany satria efa mahatsapa tokoa le vahoaka na le tantsaha fa tena mitraika ary amin'le fambolena ary ambany ary amin'ny lemaka zany le fampitehan'le sandrika ka izay angamba ny tena antony namparisika an'zareo namboly azo amin'izao fotoana izao. Nahatratra 7 alina isan'ireo zanakazon'ny volena miaraka amin'ny fikambanana maro samihafa ary ny vatsiany BVPI vola. Nankinina amin'ny tatsasin'ny poniny toerana kosa ny fanaraha-maso sy ny fikojagojaina ny zava-bita.